Miraba ny fiangonana riavana amin'ny anaran'ny tompo a manona aminareo fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ao amin'ny epistily voalohany ny soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Korintianina. Raha antsika mamaky ny andininy fahafito sy ny fahavalo dia avelantsika mivelatra eo ihany ny Baiboly. Korintianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Esory masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho antsika ka dia oka isika anao andro firaviravony tsy amin'ny masirasira ela na masirasira lonim-posy faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovanam-po sy ny fahamarinana. Amen. Le andininy fahafito no iaingana esorya ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo. Le vongana toy ny hoe paty, le paty fanaova mofo tony, mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavono Kristy Paska ho antsika. Le andininy fahafito riavana rehefa jerena ny dikateny ny dikateny iombonana eto a Madagasikara. Dia ozy izy le andininy fahafito hoe esory io le vieux ratranainy io, izany hoe ny fahotana, mba ho madio tokoa ianareo dia ho tonga koba vaovao. Le dikateny protestanta manao hoe vongana vaovao, tsy dia tsara le izy fa hoe ho tonga koba, le paty moa zany, koba vaovao. Zay le afatra amin'izao Paska zao riavanao hoe resaka koba ary koba vaovao. So nantombosika ny amin'izany teny tsotra zany. Indrindra isika aty Madagasikara eto zao misy mpivarotra koba sady tsara le koba, dia isaky mahita maka koba le manao goûter kely tsika amin'ny efatra iny na amin'ny 12 iny dia sotranao tompony amin'ity koba ty atserovako fa koba vaovao za, koba vaovao za. Tsy mbola ampiteny anareo amin'le voisin anareo mijoro vavolombelo hoe za koba vaovao satria mbola mety tsy azonareo ahoana makoba vaovao anareo. Zay fa tenenio ihany izy hoe enonge ka koba vaovao. Tenenao zany le voisin anao, enonge ka koba vaovao e. Ary zany ny vaovao mahafaly ny Paska, koba vaovao. Koba vaovao ianao riavanao. Inona no afatra voalohany ho anao koba vaovao? Satria zay ny tenenina hoe esory masirasira ela mba ho koba vaovao ianareo. Zay zany programa an'Andriamanitra ho anao. Sao dia hoe inona kory zany hoe za ve dia koba vaovao zany? Zany programa an' Jesosy anao riavana, ho koba vaovao. Voalohany indrindra ny koba vaovao dia mahalala tsara ny Kristy. Fa ozy izy le andininy fahafito tapany faharoa, voavony Kristy Paska ho antsika. Voavony Kristy Paska ho antsika. Ndao anarantsika tsy anjeriketsa hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika. Indray mandeha indray hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika. Zay no afatra volamena voalohany riavana. Rehefa mahare olona maty isika riavana dia malahelo, normal zany. Fa rehefa mahare olona tsika maty ihany, maty ny vonon'olona, ary tena hoe ny vonona tamin'ny fomba feno abibiny, Kristy voavony. Zay no lesona voalohany eto. Dia tena hoe
trouble tsika mivaraontsanytsika ary tsy zaka ny eritreritra zany hoe nisy namono ary nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana izany na tsy olananatsika fihavanana manokana fa le eritreritra fotsiny hoe ianina ngony ka hoe maty ny finoan'olona tao an-trano tao ry havanao foavono Kristy foavono Kristy zany no ampatsahivana anao zany no ampatsahivany soratra masina ary izy maty io nitsangana tamin'ny maty ampatsahiviny zany fa ozy izy le mpitory-teny anankiray zay ny zava-dosa nge ny drame nge amin'ny fiangonana kristianina dia zao le votoatiny le filazantsara aintsenjery voavony Kristy paska ho antsika ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika aintsenjery zany fa rehefa miainao izy tsy hainy nitireny le conséquences zany afatra volamena zany fa aintsenjery zany zavatra zany fiangonanao hainao tsenjery zany zavatra zany fa fantatrao ve ny conséquences zany ao amin'ny fiainanao e manova amin'ny fiainanao ve zany ry havanao raha koba vaovao ianao dia fa nanova amin'ny fiainanao tokoa zany sakoba tota ianao sakoba efa loha ianao koba efa simba ianao ry havanao ary mety tsy manova na inona zany satria tsy nijery be fotsiny rehefa miteny hoe voavono Kristy paska ho antsika dia hoe mampatsiaro n'le paska tamin'ny alin'le loza fahafolo nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egypte loza fahafolo zay nafahana namonjy ny zanak'Israely dia hoe nanirahan'Andriamanitra ny anjeliny andringana ny lamatoan'ny Egyptianina lamatoan'ny Egyptianina na zanaka zany na biby fiompy dia hoe aringana ny anjelin'Andriamanitra amin'io alin'ny paska io fa hoe le rany zanak'ondry zay hoe natentina tamin'ny tolam-baravarana anak'irosy tatao-baravarana no marika fa eo ambany ferovany Jehova le ankonana amin'izany trano izany ka raha mandalo le anjely andringana dia afitra le ankonana ao alin'ny fanafana ny paska fa rehefa mitenitsika hoe paska égale mandalo no égale fandalovana paska égale fandalovana zay ny tena dika amin'ny paska dia le hoe matsiaro le fandalovan'ny anjelin' Jehova eo anoloan'le trano misy ny raha zay miaro zay ny dika amin'ny paska mandalo dia zao ry havana zay ny tao amin'ny jiosy zay fa ho atsika mbola tsy azo ny fandringanana isika satria io rana alatsaka ato amin'ny hazo fijaliana io ny molambola matoy izao atsika ry havanao io rana alatsaka atao amin'ny hazo fijaliana io ny matoy izao atsika isika ny tokony niakatra teo fa Jesosy ny solo eloka atsika ary isan'andro mbola tsy ringana isika satria mbola tiany Jesosy ho arovana amin'io hazo fijaliana io ozy izy le mpitory-teny anankiray zay mandinika ny akamaroan'ny fiangonana kristianina dia manontany tena ozy izy tena fiangonan'i Jesosy Kristy ve ireo fiangonan'ireo fa rehefa mandinika ny akamaroan'ny fiangonana na amin'le fiangonana kely indrindra any ambanivohitra na fiangonana ty andrenivohitra ty an-tanàna lehibe misy olona anjato ny anarivo miangona feno activité tahaka izao manontany tena raha fiangonan'i Jesosy Kristy ireo na hoe association religieuse club religieux manao fomba mpivavahana ohatran'ny zavatra atao Notre Dame atao Paritan mirehare amin'ny fiangonana mirehare ny amin'izao fa tsy mirehare ny amin'le mpamonjy sy ny raha nalatsaka atao amin'ny hazo fijaliana ny anton'izany no le mpitory-teny ity ny anton'izany dia farany tsotra les chrétiens ont oublié qu'ils étaient des coupables passibles de la peine de mort
ils ont oublié qu'ils étaient coupables et passibles de la peine de mort. Zany, ianao zany. Mahita ry havana any amin'ny gazety hoe nigatra ho ny rano, gatra izy noho ny ataony, mampalahelo. Gatra fa nanodina zao, gatra fa nangalatra, gatra fa namono, mampalahelo. Fa mampiontsina ihany, mampihetsi-po ihany rehefa mahita hoe passible de la peine de mort nge ihany nino hoe io eloka be vava nataony io passible. Zasy ianao ry havana hoe ozy izy le toriteny le mpanompon'Andriamanitra, nous avions été passibles de la peine de mort. Passible de la peine de mort sika ry havana. Arengany ka hanova ny finoantsika zany, hanova ny fifandraisantsika amin'i Jesosy zany, hanova ny fanompoantsika zany, ary tsy club sy association religieuse intsony fiangonantsika, fa fiangonan'ilay Jesosy Kristy voavonoa ho pasika ho antsika. Ingany ka hanova ry havana. Ary io Jesosy Kristy io zay nandoa ny vidin-dra, satria vidin-dra ihany no ahafahana namonjy antsika. Jesosy Kristy zay nandoa ny vidin-dra ho solon'ny helontsika, ho fanavotana antsika. Jesosy Kristy ry havana tamin'ny alalan'io raha io koa no nanovantsika olom-baovao, nanome toetra vaovao. Nanome toetra vaovao toy izy le mpitory-teny teo ihany. Ny tsy fantatry ny kristianina nge, ary tena dramatika zany. Ny tsy fantatry ny kristianina nge, ka io raha latsaka teo amin'ny hazo fijaliana io nanovantsika ho koba vaovao. Ny toetra ny Jesosy rehetra, afa-tsy le toetra ny tsy kapabla manota, ny toetra ny Jesosy rehetra, afa-tsy le toetra ny tsy kapabla manota, dia ny meny anao ry havanao koba vaovao. Capable ianao tena amin'ity tahaka ny tiavany ianao. Capable ianao tena miantra olona tahaka n'izay niantrany ianao. Capable ianao mandevitra, capable ianao mamela heloka tahaka n'izay nandeferany sy namelany heloka rehetra. Zany vaovaon'ny Pasika, nataony koba vaovao ianao, mitovy toetra amin'ny havanao ianao, lay passible de la peine de mort teo aloha, Kristy no voavono ny solo heloka anao. Zay no famarinana voalohany a, voavono Kristy Pasika ho antsika. Ary io raha nalatsaka teo io no mbola natonga ny mpandringana andalo, tsy nandringana anao ry havana. Famarinana faharoa dia zao, eo amin'ilay andininy fahavalo, amin'ny andininy fahafito ngamba mazava koa zay, esory masirasira ela, esory masirasira ela. Olona efa koba vaovao no hitenenana an'izany. Tsy ny jentilisa ry havana, tsy ny kristianina anarana, fa olona efa koba vaovao. Esory amin'izay ny masirasira ela. Le masirasira dia le hoe le amin'ny diema moa dia tena tena mihitsy levure. Zay mihitsy nilazany diema azy. Esory le levure. Le levure zavatra kely atao anatin'le koba, atao anatin'le paty dia mampipotsina an'le paty. Ka le levure eto dia sarina fahotana, zay moa le sary eto kely, raha zay no ilazana azy, sarina fahotana kely. Raha tsy esorinao amin'le koba avao dia ibotsina ao amin'ny fiainanao, dia animba ny fiainam-panahinao, hiteraka fandringanana, hanimba ny fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy ry havanao.
io masirasira kely io levura kely tsy mampaninina anao io efa mazatra anao io hanimba anao io hanimba ny fiarahanao mandeha fiaran-dalana amin'i Jesosy Kristy. Ozy izy ny tompo hoe fantaro ny masirasira kely, fantaro ny levura kely sy mbola tehirizinao ao am-ponao fa Kristy efa voavony ho anao, azahoanao manaisitra an'izany, ary tsy hoe azahoanao manaisitra an'izany masirasira zany fa didiny hoe esory ny masirasira kely. Esory ny masirasira kely, esory ny ota-kely ny fosafosa, esory ny masirasira ny otaotany ota-kely ny laingalainga kely, esory ny masirasira ny mauvaise foi kely, etsetretsetretre esory zany levure zany fa animba fifandraisanao amin'Andriamanitra ary mbola manampy anao ny tompo ravana, manampy anao ny tompo fa ianao zay nataony koba vaovao io de hoe meny fahatsapana vaovao ny amin'izany fahotana zany, meny sensibilité vaovao ianao ny amin'ny fahotana ka zay zavatra nazatra anao, zay zavatra tsy nampaninina anao satria efa koba vaovao ianao de ozy ianao tena tsy tolereko intsony zao zavatra zao ao amin'ny fiainako, zany ve ianao ry havanao? Raha zany ianao nio de manao mankalaza pasika feny firaviravony tsy misy masirasira ela intsony satria efa nomeny tompo ianao fanampinanao zay toetra vaovao zay, zay sensibilité vaovao zay amin'ny fahotana. Esory havanao, esory zany masirasira ela izany. Inona le masirasira ary tonon'ny tompo manokana eto? Misy masirasira vitsivitsy tononona amin'izao andron'ny pasika zao. Io hoe masirasira io efa nitenenin' Jesosy io ravana. Jerentsika Matthieu 9:10. Andiny faraiky amby folo tena mananatra mpianatra izy, mananatra mpianatra izy. Ny anaran'i Jesosy, ahoana ny tsy ho afantaranareo fa tsy ny amofo no nolazaiko taminareo fa tandremo fandrao azy ny masirasira ny fariseo sy ny sadiseo. Le Jesosy nitsangana tamin'ny maty io zany nanavatra izy io fa iny tandremo masirasira ny fariseo sy ny sadiseo. Masirasira ny fariseo sy ny sadiseo asain'i Jesosy elantsika de ny hoe masirasira ny fomba mpivavahana ivela, masirasira ny fiatsaram-belatsy. Fona amin'ny teny an'ity ravana, rehefa misy havana namana avy any an-dafy fantatra anay tany ka rehefa manontany anay rehefa mandalo aty ireny de manontany inona paster ny tena mahasamihafa le fitandremana fiangonana aty Madagasikara sy ny fitandremana fiangonana any an-dafy. Tsisy salasalana valiny ary tsotra valiny ary foiny valiny, mahasamihafa ny any sy ny aty fitsaram-belatsy. Samy mety tsara velatsy ny any sy ny aty fa aty 10 taona manamarina champion du monde tsika malagasy amin'izany fitsaram-belatsy zany. Champion du monde. Esory zany ry koba vaovao esory zany ry koba vaovao. Tsy ho anà fa ho anao. Ary zany namonona ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ho zanak'ondry hisolo heloka anao ary io raha io anadio anao amin'izany masirasira ela zany. Fa le masirasira ela ny fariseo de le masirasira ela ny fampianaran-diso. Ary io mampatsiara ny sekta zay miroborobo moa aty na any Frantsa ry havana. Le fampianaran'ny sekta nge misy vitsivitsy tena ohatran'izany fa le izy nge tsy aro diso daholo
fa ny ray fampianarana kely atao misy lesona folo dia ray ny diso tsy fantatra koa hoe diso iny fa iny masirasira ny lesona anankiray ny fampianarany diso anankiray iny no animba ny fiainam-pananao ary mety hamarina anao mifantana any anaty lavaky ny helo zay zany le masirasira hoe isory io rokoba vaovao isory io olay maty ka nitsangana tamin'ny maty ary mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ankehitriny araha miverina amin'ny Korintiana voalohany isika riavana dia misy masirasira anankiray mpahazo antsika riavana dia ozy izy andiny fahenina tsy mety ny fireharehanareo tsy mety ny fireharehanareo reto Korintianina reto mipirehare tanan-dehibe Korinthe sy ny karaza dia mirehare izy tsy mety io fireharehanareo io esory io masirasira ny fireharehana io fa inona moa ny tena ny reharehan'ny Korintianina jereo ny eo ambadika eo amin'ny toko faefatra riavana ny andininy fahafito mba tsy ho lava loatra andiny fahavalo aloha ngamba andiny fahavalo dia raha antsika mamaky efa afa-po sahady ianareo efa manan-karena sahady ianareo efa manjaka ianareo riavanao mampireharehan reto Korintianina reto io andiny fahavalo io afa-po amin'ny tenany izy manan-karena izy manjaka izy afa-po amin'ny tenany izy manan-karena izy dia eo amin'izay tsika voamaky le andiny fahafito fa iza no mampihoatra anao ary inona no anananao zay tsy noraisinao fa raha nandray ihany ianao nahoana no mirehare ohatrany tsy nandray riavanao tondro ny tompo manokana ao amintsika fiangonana isory io levurany fireharehany isory io levurany fireharehany io fa maninona ny tenenin'ny Paoly hoe tsy mety nge io fireharehanareo io Korintiana eo amin'ny andininy fahenina tsy mety io fa miteraka fireharehana fiverantena ho zava tsy mety io fa miteraka avinafo-panahy dia aona fiseho le avinafo-panahy eto amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy mitolere ota mitolere fijangatsangana tsy misy mbola nahita fijangatsangana ohatran'izao na dia tany amin'ny jentilisa azy Paoly zany hoe lehilahy mandry amin'ny vadiny rainy zany fa tolerenareo zany anarinareo miavinavinareo fa tolerenareo ny fahotana fa mireharenao amin'ny arenarareo mireharenareo fa afaponareo amin'ny fiainanareo isory zany masirasira ny fireharehana zany riavanao dia asehonao fa tena hoe koba vaovao ianao ny koba vaovao ihany no afaka miaina fifaliana sy firavoravona tsy misy fangarony riavanao isory masirasira ny fampianarana diso isory ny masirasira ny fietsaram-belatsia isory ny masirasira ny fireharehana misy masirasira roa farany riavana zay tondron'ny tompo eto amin'ny andininy fahavalo ka dia aoka isika anao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolom-po sy ny faratsiana anankiroa le masirasira lolom-po mahavariana riavana nandika ny diem anio hoe masirasira lolom-po io toy izy hoe masirasira ny fitondran-tena tsy valahary mafy be zany fandika teny protestant moa dia naka exemple anankiray na fitondran-tena tsy valahary dia ny lolom-po koba vaovao atombo eo amin'ny ankonanao ao koa tena pasika firavoravona tsy misy masirasira lolom-po ity pasika ity ka hoe rehefa mialy eto ianao ka tonga anetranonao ao amin'ny ankonanao ao amin'ny fianakavianao tenena izy hoe isoroko ny masirasira lolom-po
no lay raha nalatsaka ho vitin-draha ho vidin'ny fanavotana teo amin'ny azo fijaliana mamelany helika ao mamelany helika ao aza manao andolo-poy aza manao andolo-poy intsondriavana aza manao andolo-poy isory zany masirasira zany ary masirasira farany dia le hoe masirasira faharatsiana masirasira faharatsiana le faharatsiana resahana eto dia hoe amin'le fifandraisana ihany koa amin'ny samy olombelona ary ny tena mahavariana ry havana amin'le hoe faharatsiana eto le teny grika nadika hoe faharatsiana dia adika amin'ny teny frantsay hoe pervers na perversité ok'izay ny pervers ok'izay perversité io ny amin'ny fifandraisana tsy amin'ny samy kristianina fotsiny amin'ny samy olombelona esory io masirasirany perversité io masirasirany perversion io ry havana dia anana ny fifaliana sy ny fahasambarany koba vaovao ianao ahoana no anesorako azy efa fantatro ny valiny jerentsika ry havana ny Jaona voalohany toko voalohany Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahasivy ny anaran'i Jesosy raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ianao zay efa koba vaovao nomena sensibilité vaovao amin'ny fahotana tapaharany hevitra dia tonono eo anatrehan'ny tompo ry havanao Jesosy fiainako mihitsy ny amin'ny baiboly io fiainako mihitsy no brahanao teny amin'ny pilipitra teny entiko aminao aloha zao hoe fa ny teninao nefa milaza hoe raha miaiky ny fahotako dia mamela ny fahotako rehetra ianao ary io raha nalatsako teo amin'ny azo fijalio afaka manadio amin'izany tsy fahamarinako rehetra zany afaka manadio amin'izany masirasira ela rehetra izany fahamarinana fahatelo amaranana an'izao toriteny zao ry havana mitombo ho amin'ny fanahafana an Jesosy mitombo ho amin'ny fanahafana an Jesosy ianao raha koba vaovao ianao mitombo amin'ny fanahafana an Jesosy misy eritreritra diso ry havana eo amin'ny olombelona indrindra le olona hoe athée tsy miraika amin'ny fivavahana tsy miraika amin'ny Jesosy dia zay hevi-diso zay hita ao amintsika kristianina inona le hevi-diso le hevi-diso dia eritreritra manao hoe ny any important dia ny tsy manao ratsy ny any important dia ny manao soa manao zavatra tsara ary ny ezahako ao amin'ny fiainako dia hoe rehefa totaliana ny zavatra tsara nataoko lehibe kokoa betsaka koa no ny ratsy vitako misy olona koa kristianina tratran'izay hevi-diso zay dia mijoro vavolombelo izy hoe za zao efa mba miezaka mijoro koba vaovao 6 jours sur 7 tsy azoko loha maninona ny 7 sur 7 fa hoe 6 jours sur 7 zay le zavatra fa hoe efa zava-dehibe zany le hevitra mifandraika amin'izay dia hoe za efa miezaka ny koba vaovao à 80%. Ry havana tsy ny koba vaovao à
90%. Tsy ny koba vaovao a 90% no iantson'Andriamanitra anao. Satria le 10% tavela io le levure kely mbola mety hanimba ny fiainanao ara-panahy. Ary mety hiteraka désastre, mety hiteraka loza amina tambo amin'izany fiainanao ara-panahy zany. Ka diso hevitra ianao raha zay ny tanjona. Ary zay no mahatonga antsika hiteny hoe tsy anisa ohatran'izany ny zava-dehibe fa ny ampiseho fa koba vaovao ary te hoe mitombo amin'ny fanahafana an' Jesosy, mitombo amin'ny fanahafana any Jesosy. Zay ihany ry havana. Ary raha lava ianao androany, mifonahy. Raha solafaka ianao rapitso, mifonahy. Ary araka le teny teo, mena toetra tahaka ny a Kristy sika, zay ny maha-olom-baovao, zay maha-koba vaovao atsika. Afa-tsy le hoe tsy fahaizana manotatra farafofonaitsika isika dia ho mpanota ry havana. Fa araka le toriteny fanao eto, hafa ny hoe solafaka, lavo, dia mifona, dia atsangan' Jesosy ary dia miezaka ny tsy hainao intsony. Ary hafa le hoe solafaka dia lavo dia mitoetra amin'izany fahotana izany. Mampieritreritra antsika ny tompo ry havana, mampieritreritra antsika ny tompo. Isory sy masirasira fantatrao na sy masirasira kely indrindra. Raha ampisotroana rano ianao dia hoe io le vera ohatran'izao dia efa nampidinina tao le izy hoe rano madio be. Fa nasiana gotray na sidra isotro venao ry havana, tsisy isotro an'izany eto. Zay le masirasira le levure kely mety hamono, mety hanimba. Fa hozy izy mitoriteny faran'izay mailo, zay sarotontsika ny amin'ny fiainany vatantsika, fa ny fiainam-panahintsika amaivantsika. Hozy izy ny tompo hoe koba vaovao ianao, esory zay masirasira ela rehetra. Fa amin'ny masirasira kely io no aminganany devoly anao. Mailo sika satria fantatsika fa hoe devoly dia mierina mandidina antsika mitady ho arapana. Fa ny devoly ozy izy tsy amin'ilay zavatra goavana be reny ange no aminganany antsika hono fa hoe amin'ny masirasira kely reny no azahoantsika manokatra farafarana ao amin'ny fiainantsika, miteraka dégâts amin'ny fiainantsika ara-panahy, ary mahatonga antsika pino hiverin-dalana. Ary rehefa hoe mahatonga antsika pino hiverin-dalana, miverin-dalana tsy hoe amin'ny fangatsiam-pinoana fotsiny, amin'ny fangatsiam-po fotsiny, fa miverin-dalana ho any amin'ny devoly ry havanao. Isory masirasira kely. Ary rehefa jerena io texte hoe manaova firavoravoana, le teny grika dia hoe manaova firavoravoana isan'andro hatrara amin'ny farafofona ianao. Aza manao firavoravoana fotsiny alahady, androany alahady 21 avril 2019, isan'andro manaova firavoravoana, tsy misy masirasira. Tompo ry havana amendra fo amintsika. Izy efa nandatsaka ny rano atsika teo amin'ny hazo fijaliana, izy no amendra fo. Dia izy ny aso amintsika na ny fikasana na ny fanaovana anaisitra an'izany hoe masirasira ela zany levure mety hoe animba fiainam-panahintsika ary atonga fandringanana ara-panahy sy fahafatesana mandrakizay ao amintsika. Vaovao mahafaly, fantaro, sainy mandrakariva, aza tonoana fa koba vaovao ianao. Amen. Sahoary todia ianao amin'ilay voasainao, raha tsy resy lahatra ianao aza mitodika, ary teneny ny voasainao. Raha tsy resy lahatra ianao aza miteny, fa tsy fombafomba na style zao. Raha resy lahatra ianao dia mitodia amin'ny voasainao, dia teneny izy hoe za koba vaovao. Amen. Ndao arariava.
ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo amen.